Mbola eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra izay ihany natsapa ilay mpilalao fahiny Menakely Rufin izay mitantana ara teknika ao amin'ny fikambanana zanaka avaratra ty baolina kely ity fa tsy mandeha ny baolina kitra malagasy ka noho izay tsy fandehanana izay dia anambarany fa andray anjara birikiny ny fikambanana zanaka avaratra ampandrosoana izany baolina kitra izany izay nanokatra sekoly fianaran'ny baolina kitra. Tsy mandeha ny baolina kitra eto amintsika hoy Menakely Rufin izay mpilalao fahiny tao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy. Noho izany dia hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana azy ity ny fikambanana zanaka avaratra amin'ny alalan'ny fampianarana iainga ifotony. Mitondra fanazavana mikasika indrindra ny fijoroany izay fampianarana baolina kitra izay i Menakely Rufin izay tompona andraikitra ara teknika voalohany ao amin'ny mpitantana ny baolina kitra ny zanaka avaratra. Tapa-kevitra zany association zanaka avaratra amin'ny anaran'ny Papa Soule fa andraikitra bebe kokoa amin'ity football ity satria efa hitanay fa miara-malala olo rehetrarehetra fa ny football zao tena tsy mandeha dia aleo samy mandeha an-tanana amin'ny fifanana masina ity samy mandeha andraikitra zany dia tapa-kevitra zay indrindra ny tenako miaraka amin'ny président national Papa Soule mba hitantana tanora dia za zany hitantana amin'ny tay teknika re momba n'ity bôly ity fa matsiaro marary zany tenanay dia ndao commence amin'ny zazakely zay zany vonona anampy tanindrazana ty. Ninay ity zany tsy azo atao hoe école de foot, nay tsy akanavaka ty na hoe amin'ny anaran'ny zanaka avaratra fa na avy amin'ny lafinofy Madagasikara rehetrarehetra na antsimo na avaratra vonona zay andray dia zay zany nisokatra androany ampianatra dia hitanay miandalana io zany zavatra tokony atao fa zay aloha tsy mandat zay efa viana fa zay zao mbola mahazo terrain une fois par semaine dia hiezaka zay azona semaine bebe koa afara misokatra amin'olo rehetrarehetra. Zay zany manomboka amin'ny 11 ans dia katramin'ny 15 ans 16 ans indrindrandrindra zany amin'ny lafiny attaquant zay zao tena voalohany samboriko zao ny attaquant surtout les placements dia hoe fanazarana hoe mampiditra io bôly io mihitsy. Izy aloha amin'ny resaka foot efa fantany maro indrindrandrindra resaka fahazotona mihitsy le olana surtout le manoro raha manao exemple kely le tamin'ny surtout l'équipe nationale atsika gasy zany voalohany ingla loatra atsika lasa national ingla loatra le joueur tonga dia fa international araka ny hitako zany araka ny teny namako zay avy tala réunion anareo gasy zay olona antonina zany efa national zay antanina efa national anga zay rehetrarehetra manao premier division national dia zay ty teniko ingna loatra le olona am'izao fotoana international dia tokony mba miezaka ohatra amin'ny taloha miezaka voalohany international fa sy tonga dia licencié rehetrarehetra international ke zay koa le tokony hoe raha ty teneniko hoe tokony mba jerena tsara mila mitravail tsara le zaza satria le valina vo national izy tonga dia adiny le baolina za efa international. Amin'izao fotoana fanombohana izao dia 2020 no isan'ireo ankizy manaraka ny fianaran'ny baolina kitra eto amin'ny fikambanana zanaka avaratra izay nanomboka eo amin'ny 12 taona ka hatramin'ny 12 taona manana ny skatsiniora ihany koa ny zanaka avaratra ary mampianatra ny taranja basketball ihany koa.